afaka tonga ianao ny ty farany herinandro ty mianatra izany satria raha tsy hainao ny fomba hiadiana amin'izany toerana izany amin'ny fiainanao dia ho manjeny andro lava eny foana ianao. Lasa manjeny andro lava. Tiany tenako, tiany tenako. Andriamanitra dia tahaka ny andriamby lehibe ao amin'ny sainao ary misarika tsy mijanona ny sisa aminareo ho ao aminy izy. Ahatonga azy ho mpitarika anao, ahatonga azy ho mpanolo lalana anao. Zao fanahy matetika izany no tena olana lehibe. Saintsika miresaka mikasika an'Andriamanitra satria ao sika mifanerasera aminy, mandray fanambarana, ao ny feon'ny fieritreretana. Ny fanahy tsy miteny anao mikasika an'Andriamanitra, fanahinao, ilay fanahinao tsy voaomby tsy miteny anao afa-tsy ny momba anao. Ianao ihany izay ilay mahainao anao, izay tianao ihany ny teneny anao, izay heverinao sy tsapanao. Tsy mifandray amin'Andriamanitra amin'ny fanahinao ianao no mampifandray ny tenanao amin'ny fanahinao. Mihoana amin'ny tenanao ianao ao amin'ny fanahinao, dia amin'ny alalan'ny tenanao no mifandraisanao amin'izao tontolo izao. Ka ny tontolo ny fanahy amintsika afaka lazainao hoe ilay sombony afovoany ary tena manandanja indrindra izany satria Andriamanitra dia iandraikitra ny fanahy, tiany ny fanahy mba ho tonga tena iray sy ho lasa tena iray amin'ny saina mba ahatonga azy roa ireo ho afaka niasa amin'ny alalan'ny vatana ary izao tontolo izao ahitan'Andriamanitra amin'ny alalanao. Jesosy laza hoe raha nahita anareo dia efa nahita ny iray. Raha efa nahita anareo dia efa nahita ny iray. Tranga ho azy izany satria izy tsy nisy fahotana tao amin'ny fanahiny. Fanahinao no miteny anao izay tianao, izay heverinao ary izay tsapanao. Ka no hevitra izao afa-tr'izao androany dia tiako heveriko tsapako. Tiako heveriko tsapako satria izany teny izany mihitsy mitrango anatsika isan'andro isan'andro. Tiako heveriko tsapako, 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 tiako heveriko. Tsy hitanareo marina ve izany? Tenentsika an'Andriamanitra izay tiantsika izay heverintsika dia izay fatsapantsika sy izay tsapantsika mihoatra no teny hoe Andriamanitra ho aseho azy izay tianao, ampianary misaina ohatranao ary ampio mba hatsapa. Izay tsapanao fa antsika miteny foana hoe heveriko tiako tsapako, tiako heveriko tsapako, tiako heveriko tsapako. Fitenenantsika an'izany midika fizarana hevitra amin'ny olona. Fitenenantsika an'izany midika fizarana izay tsapantsika amin'ny olona sy izay tiantsika. Tiako heveriko tsapako, tiako heveriko tsapako, tiako heveriko. Misakanao amin'izany fanahy izany izay mila esorina. Izany no tsy hoe maty amin'ny tenanao. Resaka mikasika izany tsika raha-pitso hariva ary aza samy mijanona any an-trano any satria izay efa nilaza izay ho resako amin'izany. Afaka tonga ianao amin'ity farany herinandro ity dia mianatra izany satria raha tsy hainao ny fomba hiadiana amin'izany toerana izany amin'ny fiainanao dia manjeny andro lava foana eny ianao. Lasa manjeny andro lava. Tiany tenako, tiany tenako. Manitsidina eny amin'ny raon'ny voninahitra eny dia hoe dia raina ny tompo misy satrana Jesosy io. Tiako raha mba havela ny tevoly fotsiny tiako fotsiny raha mba havela ny tevoly amin'izao Andriamanitra raha tsy omena ny fitsarana dia mety tsy ho vitako intsony izao. Raha tokony halala ny hery sy ny tanjaky ny fanahy masina ka mba hiteny hoe fa mahay ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy ilay mpampahery ahy. Zaho hiaina ny voninahitran'Andriamanitra. Tsy mampanino izany izay zavatra tiako satria azo antoka fa tsy fantatra koa izay tena tiako marina. Andriamanitra irery ihany no mahalala izay tena tiako. Ty izao no tokony hanomboana ny fivavahana. Zaho mivavaka ohatr'izao. Tena saripady kely izy ty fa afaka ataonao ihany izy fa ho takatra ao amin'ny farany. Andriamanitra rehefa mangataka zavatra aminao raha zavatra tsy tianao ananako izany dia azo menina zany tompo satria ny tena zava-doza izay mety ataontsika dia mahazo zavatra maro izay tsy sitrapon'Andriamanitra akory. Andriamanitra mpanome sy mpanatanteraka ny finoantsika izy fa tsy voatery anatanteraka izay zavatra tsy nomena izy. Ary tiantsika no manomboka zavatra amin'ny nofo dia avy eo mikorotana dia manome tsiny ny devoly. Nofinao tena mavitrika be mihitsy amin'ny voalohany. Wio! Voninahitra. Voninahitra tena zavatra tsara izany ravavy. Ditanareo sao afaka miresaka amin'ny olon-kafa ianao mba hiaraka aminao amin'izany dia avy eo isika rehetra mihevitra fa hevitra tsara izany dia samy mamely devoly isika dia miray saina.
dia andriamanitra tsy manao nininona. Mbola tezitra amin'ny dia volomaro hafa koa isika dia mivavaka kokoa dia mifady hanina dia mivavaka. Andriamanitra miangavy raha mangataka zavatra izay tsy avy aminao dia azo mena azy zany. Miangavy aza mena Andriamanitra zava-doza mety ataoko dia ankeo amin'ny toerana izay tsy tianao ametrahana. Fa lasaiko anareo izao misy tombontsoa amin'ny fahalehibiazana. Ireo olona zavatra iray ihany no tena mampalahelo. Mahatakatra fiainana ianao dia mijery izany amin'ny lasa. Fa mila hivelomanao mandroso izany. Izany daholo ange ny hivelomantsika ety fa tsy ratsy akory izany raha mbola mianatra foana koa isika. Raha toa ka mianatra isika ka tsy mitohy mamerina dia mamerina dia mamerina dia mamerina dia mamerina dia mamerina dia ireo andalany eo amin'ny fiainantsika dia mitohy dia mitohy. Amen. Sasany amin'ireo lesona lehibe izay nianarako tamin'ny fiainako nianatra avy amin'ny fanaovan-javatra diso aho. Dia nikaroka hevitra ny tsy hanaovana izany intsony. Ka manana izany fanahy izany sika edinana dia ilay miteny ao anatsika foana azy izany. Verina ary tsapa. Ary mila ediny izany. Fa mila fiankinana sy fahafahana tanteraka sika amin'ny fomba an'Andriamanitra. Fa mila fantatsika ny fomba an'Andriamanitra. Hitanareo misy fotoana ny maha-kristiana dia nantsoina fotsiny hoe fomba. Nantsoina izany hoe fomba. Satria ity boky ity dia naneho antsika ny fomba fiaina. Andriamanitra manana fomba, hoy izy hoe ny fombako tsy fombanareo, fihevitro tsy fihevitrareo. Hitanareo, tahaka ny fomba an'Andriamanitra dia hiteraka fifaliana eo amin'ny fiainantsika. Ka maninona isika no misisika azo ny fombantsika dia avy eo mivela amin'ny fahantrana. Marina firy aminareo zao rehefa kristiana mahonena elabe. Tiako ambary zao tontolo izao feno kristiana mahonena, izany hoe kristiana tsy tokony mahonena izany. Jesosy nilaza hoe zaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be da be ho amin'ny fahafenoana, mandra-pitobany, fifaliana tsy alazaina, ny fiadanana izay mihoatra ny fahalalana, ny fahafana manao izay rehetra ilainao. Miaraka amin'ny toetra tsara sy tsiky eo amin'ny endrikao, ao amin'ny Kolosianina. Tandremo izay tokony hitandremanao miaraka amin'ny fahatsoram-po, mandehana foana mivokatry ny fanahy. Ore olona heverintsika fa ho aniza moa izany, ho antsika izany. Ka na fantatrao izany na tsy fantatrao ny fifaliana dia tontolo voajanahary izay tian'Andriamanitra hivelomany zanany. Fiadanana tokony ho ara-dalàna amintsika. Matetika rehefa amin'ny andro mampiadana isika dia ohatrany wow. Direna ny tompo, fa inona mitranga ao? Ka mila miady amin'ny fanahy ratsy io isika. Tiako heveriko tsapako, aka fotoana kely eto izao resaka aminareo mikasika ireo toerana telo ireo. Satria raha tsy takatrao izany rehetra izany. Efa tapitra koa ny herinandro mpianatra anareo momba izany aho. Dia tsy azonao mihitsy ny fiainana izay nahafatesan'i Jesosy hivelomanao, izay tsy midika fa tsy hoalan-danitra ianao. Fa tsy hanananao ny fiainana izay nahafatesan'i Jesosy mba hivelomanao. Korintiana voalohany toko fahatelo amby folo andiny faraika amby folo andao resana ny amin'ny sitrapo, avy aloha ampahafantatra anareo ny amin'ny fanahinareo. Tiako raha ila mety ho sombony mafy indrindra ao amintsika dia niditrantsika ilay sitrapo mikomy. Sika mihevitra fa maranitra lavitra ny tenantsika, sika aza mahasa manosika hevitr'Andriamanitra. Marina efa mba niteny tamin'Andriamanitra ve ianao nanosika hevitra azy mba hahafana mitondra ny olonanao? Za zao ten'Andriamanitra efa mba nihevitra ny anao ty ve ianao? Tsy fantatro aloha ny ianareo fa efa teto tany elabe ary mila manana fiadanana sy fifaliana ny amin'ny sisa iainako. Ary manantena fa ho afaka ny anampiny sasany aminareo izay mbola tanora ho tonga eo mialoha ahy. Farafaratsiny izany mba hampisy antony sasany tamin'ireo fahoriako. Korintiana voalohany toko fahatelo amby folo andiny faraika amby folo. Folom-bola zaza dia niteny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, saina toy ny zaza. Fa noho ny efa lehibe aho dia tapitra koa ny fomban-jaza ary nariko ny fahazazana. Baiboly milaza hoe ambara-pahatonga nareo tahaka ny zaza dia tsy mba hiditra ao mihitsy nareo. Zavatra iray izany hitovy amin'ny zaza izany ary zavatra hafa koa izay miasa ohatry ny zaza. Tian'Andriamanitra isika anatina azy tahaka ny zazakely na mbola resaka fahatokiana na amin'ny finoana.
na amin'ny sitrapo mamela helokaingana fa tia mba hitombo ihany koa isika ka amin'ny lafiny iray dia mila mitovy amin'ny zazakely isika fa amin'ny lafiny iray dia mila faranana ny fiasantsika tahaka ny zazakely ohatra izao kristianina matra dia tokony ho afaka ny tsy mahazo izay ilay nefa mbola mijanona faly foana ihany ohatra iray fotsiny izany kristianina matra iray dia tokony homora mamela eloka raha tezitra sy voaratra ka tsy ampijaliana izany tsony malaky mamela eloka ianao mitovitovy amin'ny hoe mialohan'ny isiany olona mampatezitra anao efa tapa-kevitra ny amela eloka mariny araky ny ty hafanao mafy no anaovanao izany koa Galatiana 4:1-5 Mafantatrao ve nisan'ny olona izay tezitra ato androany arivo maro betsaka olona tezitra amin'olona androany arivo dia ianao mihevitra fa rariny ianao raha tezitra amin'izany za milaza aminareo fa tsy marina izany ary afaka milaza aminareo ihany koa fa tsy misy zavatra andeha ho anao izany mandra-pamaranao izany dia mamela tsy izy hidirany hoe rariny sy rariny arak'izay heverinao izany fa tsy afaka sady faly ianao ny tezitra Galatiana 4:1-5 ary hoy izao raha mbola zaza ny mpandova izay isika izany fa mpiray lova amin'i Jesosy Kristy isika Jesosy nilaza hoe izay rehetra anindray dia efa ay ihany koa dia izany ihany koa no atolotro anareo izay rehetra anananay sy Davy no lovain'ny zanakay raha tsy hoe manao zavatra daladala angary zareo ny amin'izao sy ny amin'ny ho avy ka raha izany no ataony zao izay rehetra ananan'Andriamanitra tiako mba ho takatra reo zao fa ho anareo ty fa tsy ho an'olo ka fa ato amin'ity trano ity zavatra rehetra izay ananan'Andriamanitra ka azon'i Jesosy tamin'ny alalan'ny fandreseny tamin'ny alalan'ny sorony sy ny fitsanganana tamin'ny maty tamin'ny alalan'ny fahafatesany tamin'ny ranolatsaka tamin'ny fahoriana zavatra rehetra izay niraisiny tamin'ny alalan'ny fankatoavany ilay fankatoavany fototra sy lehibe an'Andriamanitra dia anao izany izy rehetra fifaliana fiadanana hery fandreseny fahafahana fahatanterahany tsy ampy aminao fivelomana fiainana mamokatra zavatra rehetra andray dia efanao amin'ny mampandovanao tsy mila izanao izany na homendrika izany ianao na vidinao na esanao dia tahaka ireo zanakao izay mahazo izay niasanao azonao izay efa niasan'i Jesosy fa izao jereo kely ity tiako ambary izany raha mbola zaza na tsy ampitaona mpandova dia tsy hafa noho ny andevo izy na dia izy aza ny tompon'ireo fananana rehetra fa feheziny mpitondra sy mpitaiza ary izay lehibe izy mandra-patonga ny fetrandro voatendry ny rainy ka nydika izany tsotra dia hoe na dia mpiray lova amin'ny Kristy azy sika dia mpandova miaraka aminy ara-dalàna azotsika avy tamin'ny rany Kristy izany dia tsy ho azotsika izany raha ny marina tsy ho lasa fahatsapantsika izany raha mbola mijanona ho zazakely foana isika ka mampiseho fa tsy afaka ny tompona andraikitra ny amin'ireo karazan-javatra izay tian'Andriamanitra avela ao antsika fa mbola zaza ihany isika tian'Andriamanitra isika fa tiantsika loatra izy ka tsy mba nome zavatra antsika izay hiteraka fahasimbana ho antsika efa voalaza fa efa ho avy ny anehoana izay ho ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny lehilahy na vehivavy izay hanome azo ny voninahitra rehetra mahafantatra hoe ve nasatro ny fitadiavan'Andriamanitra olona izay afaka ampiasainy amin'ny fomba lehibe sy hanome voninahitra rehetra ho azy ary tsy hanomboka hitondra ratsy ny olo-kafa satria izy eritrrehetra hoe izy ny tena enjana mihitsy ireo zavatra ratsy rehetra izay mitranga eo fiainantsika afaka manana orinasa ianao dia ianao no lehibe fa izany akory tsy midika hoe hitondra ratsy ny olona miaso aminao ianao diaka izany fa raha endry ianao dia alohanao tsara ny karama no entinao tsara ary zareo entinao amin'ny fomba izay tianao hitondrananao izy dia ho akasitranao izy hikarakara azy ianao fa raha manao izany ianao dia ho tain'Andriamanitra ambombony kokoa sika rehetra samy tianany zavatra daholo fa tsy sika rehetra koa ny vonina hiatrika izany ary misaoran'Andriamanitra fa tsy tonga dia nomenantsika izany ianao ve fa ny vola mety hanimbanao fitahiana ara-bola dia mety hanimbanao
raha tsy ianao no miatrika tsara izany ary ny olona ny mian'andriamanitra foa no tena Joyce sir Joyce raha manana $1 million dia meko anao efa nomenao ve le $5 nanao ny androany ariva tanareo fa raha tsy matoky amin'ny kely tsika dia tsy mba mpanapaka ny be mihitsy satria efa nation antsika fa tsy ho mpanapaka ny be mihitsy tsika raha tsy efa nanapaka tamin'ny kely aloha nahoana no mangataka fiara vaovao amin'andriamanitra anao nefa ilay ao aza tsy voakarakarahanao nahoana no mangataka trano vaovao amin'andriamanitra ianao raha ilay ray ao aza tsy voakarakarahanao sir Joyce tonga dia toy zavatra hafa indray raha mety firy aminareo ny momba andro any ariva takatrareo ve zany ka mangataka anareo mba hitombo fotsiny satria za tena mankafiny manao zany foana ary za manana 2 taona feno tanteraka izay nitoriko teny zany no antso teo amin'ny fiainako jereo zany hoe ay evanjelistra tena tiako no mahita olona ovonjena manana olona tapitrisany maro sika izay vavonsy tamin'ny alalan'ny asa fanompoana ny antson'andriamanitra eo amin'ny fiainako dia miompana kokoa amin'ny mpino mba nampy azy ireo matotra sy tombo ao amin'andriamanitra mba hahafahan'izy ireo mahazo izay nafatezan'i Jesosy ho azy ireo mba ho faninanany ary koa mba hanisy tsika eo amin'ny endrik'andriamanitra amiko tsy misy mahonena mihoatra noho izany hoe mpino simba mahantra mahamenatra malemy tsy mendrika nefa mpino tena tiako ianao Jesosy mana tena fotsiny hafa ho afaka ny anao zany amin'ny alalan'ny tontolo mandreraka ity manam-pahazoko ny fitoerako any an-danitra tsia raha vao mametraka ny tongotrao amin'ny tany ianao no maraina tokony angovotra koa ny elo fa mila mitombo sika fotoana tokony ialanao amin'ny kiraron-jazo zao ny kosonao ny fanatitrao fotoana tokony ilazany hoe afaka ny faly foana na mahazo izay ilaiko na tsy afaka mity ola foana na tsy mateo ty aza zareo afaka mandeha amin'ny vokatry ny fanahy tsy afaka manao zany raha tsy ampian'andriamanitra fa raha ataony ao amiko izany dia isy fomba amin'ny alalan'ny famindrapo sy fahasoavan'andriamanitra no iasako miaraka amin'ny fanahy masina dia amoako izany ato amiko tiako ivoaka ato amiko ato zany mba ahitana azy sika mila mitombo mihoatra ny tiako heveriko tsapako isan'andro zavatra voalohany tokony ataonao mialohan'ny vavanao dia ny fahafanao amin'ny tenin'andriamanitra hoe andriamanitra tsy tezitra amin'olona ary tsy misy famelana atao anatiko marina mialohan'ny andehananao lavidavitra kokoa satria ny baiboly milaza feno hoe raha andeha anao fanatitra ianao ka mananady amin'ny rahalahinao ajanony zany avelao zany dia mandehana makany aminy mety misy olona maro tezitra eto androany ariva satria isaky ny miresaka n'izany zavatra zany saky ny telo ampahefatry ny olona tsy misy mateny tsony sao dia tokony hovaiko daholo zany rehetra zany zao fihetsem-po fotsiny zany hoe ianao afaka hovaiko izay fahatsapako tsy ho hitanareo zao marina amin'ny lafiny maro zany fa tsy afaka hovainao ny fihetsem-ponao afaka manovy izay ataonao ianao ngamba ianao mila manao izay voalazan'ny baiboly mivavaha ho amin'ny fahavalonao tsy hofirano izy ajanony ny fitenenany ratsy azy ireo ary angamba andefaso fanomeza manokana izy ireo tena tetetetete eny ary mila verina amin'izay tena afatro jaona natoko fatelo andiny faharoa amin'ny roapolo zao jaona mpanao batisa dia ilay mpialo lalana an' Jesosy ary nivoaka ny toriteny sy nanao batisa olona izy azao Jesosy tonga tamin'ilay tantara zavatra kely tena mahaliana no nitranga teto dia zavatra nitranga tamin'olona zany fa tokony ho tadidinareo fa ireo mpianatra Jesosy mpianatra jaona izy ireo dia olona mitovy amintsika kehitriny ihany rehefa afaka zany dia tonga tany amin'ny tany Jodia Jesosy sy ny mpianany ary niara nitoetra taminy tao izy sady nanao batisa ary jaona kosa nanao batisa tao ainina akaiky ny Salema satria nisy loharano maro tao dia tonga tany daholo ny olona ka nataony batisa fa tsy mbola natao tao amin'ny tranomaiziny jaona
Ary nisy ny fandiran'ny mpianatra Jauna tamin'ny jiosy anankiray ny amin'ny fanadiovana tamin'izany. Ary tonga tany amin'ny Jauna ny mpianany ka nanao taminy hoe rabeo ilay olona niaraka taminao tao andafiny Jordana amin'ny Jordana ery ampita dia ilay iray izay nijoroana vavolombelona iny indro manao batisa koa izy izao ary ny olona rehetra manatona azy tsoraka. Izany midika fa ny mpianatra Jauna dia ny alina satria Jesosy sy ny mpianany dia manao batisa koa ary toy ireny hoe tsy mahazo olo ireny tsony zareo. Tsy tahaka ireny fiangonana tsy mbola hainao ireny mihitsy ve izany? Misy mpitory-teny vaovao ao tanàna dia lasa andaony ny olona mila mividy fanamafisam-peo vaovao ianao. Fa afaka ao amin'ny fahombiazana izy ireo. Fa Jaona namaly azy hoe izany olo izany tsy niaina tamin'izay tiany heveriny ary tsapany. Jaona namaly ka nanao hoe tsy misy olona mahay mandray ninina, tsy misy afaka raisiny eo, tsy misy afaka voakany koa avy eo aminy raha tsy nomena azy avy any an-danitra izany. Ny olona tokony ho faly handray ny fanomezana izay nomena azy avy any an-danitra, tsy misy fomba hafa izany. Nareo ihany ny vavolombeloko, nareo ihany koa nanoana tamin'izany fa hoy za tsy izany Kristy na ilay voaositra fa nirahiny aloha azy fotsiny ihany mba hialoha azy. Nitahaka ny mpialoha lalana azy dia avy eo izy toy ny laza zavatra mikasika ny mpapakatra sy ny ampiakarana dia avy eo nareo tonga eo amin'ny 170 dia izy hoe izy tsy maintsy mitombo fa za tsy maintsy mihaina. Izy tsy maintsy mitombo manandanja dia za tsy maintsy mitombo mihan-danja. Tiako izany zavatra rehetra izany satria Jaona dia matotra sady tsy nisy olona nangalatra ny fiadanany ihany koa. Fantatrareo hoe firy nisan'ny olona manana trango ohatr'izany ankehitriny? Izany hoe olona kristianina. Mety olona manana ministera ngeza mihitsy aza. No nijanona hatreo amin'ny fitombony teo satria latsaka tamin'ny fialonana izy. Tena mety tena voakasika lala tany amin'ny lazany tany izy ireo. Tsy tian'izy ireo no very anjara ka lasa ohatran'ireny resy reny izy ireo. Fa Jaona nalala hoe izy eo amin'ny Kristy. Fantany hoe nahoana izy no irahana fa tsy mba nanao izay zavatra tsy nampanaovan'Andriamanitra azy izany izy. Ary tena nilaza mihitsy izy raha vitsy izay ilan'Andriamanitra amin'izao toerana misy azy ao dia tena afaka nofaly mihitsy ary anao izay tia mba ho ataoko foana satria tsy misy toeran-kafa izay mety azoko fanomezan-javatra hafa fa tsy ny any an-danitra ka raha tsy omena azy izany dia za mbola ho faly ihany. Takatrareo ve izany? Izany hoe raha ny sasany aminareo mahatsiaro fa ny asa izay anananao dia ambany ka mandra-pahatonga anao miakatra amin'izany faratsiany izany ka azonao toerana manandanja ampiasanao dia tsy mba ho faly mihitsy ianao dia iodikodiny eo foana ianao amin'ny fiainanao atsiaro ratsy tsy voary ny tenanao. Fa maninona kay raha manao izay tena hainao fotsiny? Atao fotsiny izay zavatra tena hainao. Raha tia manadio ianao dia manadiova. Misy olona mitady ianao hanadio ny tranony ve? Raha tia mandro ianao mandrahoa. Raha tia mitaiza zaza ianao mitaiza zaza. Raha te ho reny mpikarakara tokantrano ianao manaova reny mpikarakara tokantrano. Tsy mila mandeha mivoaka ianao dia mitady asa dia manana fianarana lehibe mba ho ekeny eo amin'Andriamanitra dia ilainao no manao izay zavatra rehetra hitanao sy fezinao sy tianao atao. Ka ninona izay mba tianao atao dia za manao izay tiako atao zao. Fa izany tsy midika fa tsy tsara noho ny olo-kafa rehetra ianao na tsy nanao izany sika manompo ny masontsika amin'ny olo-kafa foana. Tokony mba nihira atao amin'ny korala. Za zao tokony mihira amin'ny korala dia mihevitra fa tokony mba mpitahaka fiderana. Marina izay eny amin'ny olona foana no tiantsika nanana. Atendana, fanirina ny ananany rehetra, atendana, titeny, fialonana. Jaona nalaza hoe tsia, mila mianatra ny faly nareo, mifalia.